Elia miarahaba manokana ny tatamalagy agava Elia koa miarahaba manokana ny Yahosoa amin'izao fandarana izao. Tsy tapatapaka koa fa tena izany mihitsy ny somary mijanona kely. Voalohany indrindra aloha izany dia manona ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena mihazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso niditra amin'izao fanjakana masina izao. Aina soa daholo tsy dia rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Fotoana iarahantsika indray ny amin'ny teny ity. Misy kasika ny amin'ny hoe toetra raha maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resahana ny toetra raha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto, ary izay teny tanterahana izay izao ampianarina antsika izao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa izany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny Iran izy amin'ity olana mampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa izany nareo izany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto mba misy mifandona reo, dia tena efa mifandona reo ary miandry valifatin'ny Israeliana moa izany ny Iraniana zao, satria Iraniana no tifitra valam-pomanga anaty na misile ny zareo. Da tonga ny Iraniana tifitra misile ny zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanohirana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika io dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Ireo izany ny mpanohy tafika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana Nasrallah tsy tadika eo tsopanzika no Nasana Nasrallah zay. Zay izany dia nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Dia trandry nitifitra bomba ny Israel ka ny tompony fitsikilovana Mossad moa tena nitferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 sy F-16 ohatra izay ny vaovao henoko farana tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa izany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay izany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana, ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako izany, teny dadany Elia zany, teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay teny dadany Elia? Maheno ianareo aloha? Maheno tsara tompoko, maheno tsara tompoko.
zao no teny ny dadany Elia. Somary lavalavaka kely ny resakitsika fa taritiko ohatra ty mihitsy nareo a dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa ankoatra ny fampielezana ny zanak'Andriamanitra fananarana ny zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tao amin'ny Josoa dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa io dada Yahva io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy. Ny anarany a Yahva ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy ary io no naniraka ny Elia zao tonga aminareo zao io Yahva io. Izany koa naniraka ny Josoa ilay zanany malalany izay naterany tamin'ny anarany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israeliana io elohen'ny Israely io na Andriamanitra ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy folo sy lalàna Mose. Izany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israeliana fa tsy ho amin'ny Malagasy na ho an'ny Frantsay na ho an'ny Anglisy na ho an'ny Komoriana na ho an'ny Afrikana na ho an'ny Sinoa na Japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery ihany. Efa fampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa ny fahalalava ny zanaky Israely foana io didy io ary no tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsirainy sy nambaniny dia teritra dada Yahva dia ny foanany amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany. Ino ilay hitantsika rika tamin'ny bokin'ny Isiasy fino izy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo sika zany manaraka tsara Isaky toko faefatra amby enimpolo 64 moa izy ao hitantsika eto isa 66 toanavanyzay Isiasy 66 3 zafady indrindra ho antsika zany Isiasy 66 3 ny teto dada Yahva dia nilaza fa fanako ny fisorohana foanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy trony ny fanatitra ao atao a vadika mpanota daholo ake zanaky Israely dika zany ary eo Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka taminy amin'izay ny Israely ihany satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatra ny mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra ny mamolaka ny vozona litra ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary izay mandoro didikazo manimpofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faliany fanany tamin'ny favetavetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny ainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izay tsy sitrako noho ny fidiny. Israeliana zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Yahva ny antso anareo efa tsy nirahina io io aloha zany dia efa nampolofona fa tena rava ny didy folo satria tsisy trony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'io anaran'Andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy trony ny fanafaorotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Yahva amin'ny Isiasy 59.2 Isiasy 59.2 izay efa kitsika aminaran'ny Josoa indro ny tanàna Yahva tsy fa mahavonjy ary tsofiny tsy ladalokana fa marina fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy mazava be zany zany teny zany
fa tena tsy mihaino mpanota mihitsy ny dada Iava io. Ka raha ny foana dada Iava zany le fisorohana nataony zanak'Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanak'Israely dia tsy mihaino avy io Andriamanitra io ary tsy mahalala ny Andriamanitra Abrahama intsony zanak'Israely. Ary nanomboka teo na tonga ny anarana be dia be ny forona hoe Alà ozy ny Silamo, Jehova ozy ny protestanta, Iavé ozy ny katolika romana, Yahovah ozy ny tsy fantatra intsony izay mamorona any, ao ny mamorona Yaho ny sasany, ao mamorona Yahoah ny sasany, samy mamorona izay tiany foronina daholo, samy teny izay tiany tenenina daholo fa diso daholo zany. Io ilay vokatr'ilay hoe tezitra dada Iava dia nisy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada Iava intsony zareo. Teo tsy nampahafantarany anazy. Dia niforona amin'izay ao ireo karazana Andriamanitra hoe Jehova, Iavé, Alà, ozy ny Silamo. Teo ny foronana io. Silamo tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro. Fa ny katolika antany amin'la ohatran'ny 0 à 100 ans any angambany namoroany zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy voka aloha teo manodididina teo. Ary tena simba mihitsy ilay izy. Zay na tonga ilay zanak'Andriamanitra nampianatra an'ilay anarana. Hotery nampianarina ilay anarana zany. Raha tsisy mahafantatra intsony an'ilay anarana ny Israely any. Zay na tonga an'ilay mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any. Ndreka loatsika izy itendre ohatrany ny boky ny Jaona any izy Jaona kaveta izy Jaona 17 angambany izy izy 17 ie Jaona 17:26 dia voatery nampahafantariny ny Yahoshua ny mpianatra ny anaran'ny dada Iava satria tsisy mahay intsony. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy ary sakoa ho aminy. Nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy mahay intsony dia voatery nampahafantarina araka ny tenin'ilay mpaminany farany hoe Yahoshua. Zany hoe zany dia mampahafantatra antsika hoe tena tanteraka ny teny ary tsy misy zahatra azonao naikenana ny teny intsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama. Zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny. Inona raha tsara miseho ny dikan'izay. Rehefa nandika an'io teny io ny Israely any na ny didiny dada Iava io izay natokona ho an'ny zareo dia nitoerany dia nidikainy dia tezy dada Iava dia foanany amin'izay ny fisorohana dia iny ilay nivonoany Yahoshua ataony azy fijaliana. Iny ny famonoany Yahoshua anazy ataony azy fijaliana iny zany iny ny confirmation parava ny didy folo. Iny zany no tena confirmé tena potika amin'izay didy folo sy lanina Mose. Zay na tonga ny apôstôly laza ny Efesianina 2:15 fa ny Efesianina 2:15 io tena rava ny didy folo. Amin'ny teny Hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo. Zay ny voalazany eo amin'ny teny Hébreu. Fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy teny menan'ilay olona hoe filamonina ny rava ny didy folo. Ny zanany ve dia nrava ny didy folo. Zavatra ny meny data ny ve dia ho rava ny zanany valiny dia dadany mihitsy na nyrava anazy araka ny Isaia 66:3 hoe tsy azo atao intsony mitondra fanatitra. Foana zany ny fisorohana dikan'izany. Raha vao foana ny fisorohana vadika mpanota daholo ny Israely any adalany izay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe izay mitady ho faty dia mitandrema didy folo. Fa dada malaia Iava mihitsy kely efa nanapodika ny voalohany. Zay ary ny confirmé ny Yahoshua ato amin'ny Efesianina 2:15 samy namonoany an'io didy folo io sy lalàna Mose teo amin'ny azy fijaliana rava tanteraka izy teo. Zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy hany ny tena azy iozentsika fomeko iny vao ampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Yahoshua fa inona nareo izay indrindra ianareo izay nampitandremana didy folo io
afa-tsy. Ho anareo izay nampitandremana ty tokoly io dia zay anao amin'ny oso ahy fa tena ny fitahana any ianareo e. Power off. Nompozinina ianareo mizatra menimena be ny telefonareo mba tsy revi-kely. Tsy toy izao tiany ny teny rehefa nodikany nodikany zanak'isy rery zany osolana mose zany dia tezitra amin'izay tafaiava dia nampiariny amin'izay le teny roavo nareo zanaka efa ketika izay teny izay hoe roana ho ny zanak'isy rery araka ny bokyny ereketra ny bokyny Léviticus 26 a nomko mindininy fa 31 angambany izy zay izy diso Léviticus a aiza moa zany manomko amin'ny 30 Léviticus 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Léviticus 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatiny sampinareo ho alan'ny fanahiko ianareo horavako ny tanànanareo ka atao lao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ankasitrahana ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavanareo izay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoaka zavatra entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalanomboka nandika ny vidiny dadaiavato koa ny zanak'isy reo efa nampitandremana koa nataon'irandreo mpaminany reo ary zay tonga aza mamono an'le mpaminany tsy tia anarina ny zanak'isy reo halan'zareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay mananatranatra anazy mpamono an'Andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany raha ny dadaiava zany mahatonga ny loza mahatsirafy namely any zareo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nyroany dadaiava ary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asiriana efa namelany azy ny Asiriana namelany azy Babilonia tamin'ny analan'ny Nebokadnezara mpanjaka namelany zareo ny Mediana sy ny Persiana Mediana moa ny Iraniana dia ny Persiana ny Mediana ny Irakiana dia ny Persiana ny Iraniana amin'izao dia niditra ihany koa n'inona moa niditra atarena izay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby izay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avely kely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an' zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisan'ny juifa maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito iny zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeur-ny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy niny olona manomboka 2002 tany efa nisy ny fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazava ny zavatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 no tany alohan'izay
zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faravany titofolo zay tany zany nampianarina voalohany ary natonga ny ambassadeur ny Eswatina niady tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpavararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona indray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary io mihitsy no ninjena sy nahazo mpavararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia za teny ty le izy fa io ny sariko io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany israeliana tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo reny nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa averenonareo amin'ny taniny reo dia nda ndraiky efa kitsika izay teny zeraka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako hoe tena kely teny Ezekiela ty aloha nareo eo mandehandeha kely makatemy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatry efa tsika hoe Ezekiela 37 efa kitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompany andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao ny lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy taninareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroaka izy ny voaroaka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao zany ny faritany ribe dehibe ny nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny jentrisa zay nalehany zay iny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitra ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa ny zanak'Israely satria tany aloha tany izy ny zara roa ndray israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika ray natao hoe tarika israeliana ny tavaratra angambany izy iny azy deso dia ny tarika anankiray atao hoe Joda Israela tany avara dia tantapiatsiko angambany Joda tsy dia important ohatran'izay ilay sarin zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia ny teny nefa ny dada Iavavy hoe rehefa mivireny zareo amin'ny avy amin'ny fahavabolo io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy mpangana zara roa intsony ny Israela zao firenena rainga izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa ny tena manapaka ao noho ny amin'ilay fifihezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no fiana azy dia io ilay premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsika miteny zao ito rangahy io tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra mihitsy mafinao mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho teny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho teny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy rehetrarehetra hoe ho teny aminareo samy mampiasa saina raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozona tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo paritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fanteny ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekena nataony tamin'ny Abrahama dia Abrahama ange tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina ilay zanak'Israely satria hoe
ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zatra ny babon'ny arabo tao tamin'ny iza moa ilay mpitarika ny israely ny arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny israela ny fivavahana slamo tamin'izany dia nanafika ny tanànany israely ana dia lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny israeliana dia izay ambonambony tao ny tafikany dia lasany zareo zay no natonga ny misy moskea ny omara ao amin'ny toerana misy ny tempolony jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo slamo dia nitafiany tao koa ny israeliana dia nasiany moskea eo amin'ny tokotany be ny tempolony jerosalema zava-dosany hoe zany sady zany ny Andriamanitra Abrahama ataonao mahalohany Andriamanitra slamo fa zava-dosany hoe zany sady zany hitantsika eo toy fa zany zavatra zany ohatra hoe miantsy ady amin'io iayava io zao sady zao zay no tonga ny ambassadeur-ny Israeliana mpianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama io fampianarana meko anareo ne dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iava no anarany iayava tsy mety amin'ny mihitsy io moskea mipetraka eo alohanan'io na dia rindrina azy anio tsy mety aminy zay ny antony tsy maintsy androelana ny tempolony Jerosalema fa zava-doza nefa nyzany vaninandro zany tena ny fanonerana ny aorina eny e ny fanorenana ny tempolony Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny omara no mipetraka eo moskeny arabo moskeny arabo anakoa ny moskeo zava-doza mihitsy zany no pirofo zany fa tena zava-doza nanjony Israela satria eo amin'ny plasyny tempolony zareo mihitsy mitokotany be ny tempolo mihitsy no nandrenany slamo andeha moskea tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy ka izay le tena koa hoe le Andriamanitra Abrahama tena tezitra tany Zanakesiny dia nyroany ary rehefa nyroany avy any amin'izay dia naverina ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amin'izay Zanakesiny no ny amin'ilay teny adirelo izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo vaketsika izay teny izay ary io ary le olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany amin'ny taona plus 600 Israel zany ary zay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa satria tamin'ny Israel daholo ingany ny Jordaniana iny ary ny mandrafitra amin'ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny boky ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa nge ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava dia nyroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitaranakoa no mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo izy dia io le tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo io le mahatonga le problème aveo Israel amintsika amin'ny teny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao ka nisy natohitra izy ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao ka nisy natohitra ary izy ny mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka tsy misy eto amin'ity planeta Terre ity misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny teniny Maya mba tanteraka eto ny teniny Maya zany zazaiko anareo tenin'ny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki reo anjelin'ny vadika reo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vadika reo Anunnaki reo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satanany Andriamanitra andreo porofon'izany le tamin'ny 2012 ngamba tsy namany an'izany zareo eo avy ny faharandro ato amin'ny 2012 fa ny ambassadeur-ny Ochoa mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo dia naminany ho avy ny faharandro tamin'ny 2012 PDP nino an'izany teto
plan de la terre fa ny ambassadeur ny Israel no ny teny hoe tsy misy zany ary tsy existe zany Paul tsy nisy akory nefa dia ny olona hoe fa nanateny ary mahagaga anahy ny olona mpanota hen'olo zareo zay no mahagaga anahy amin'ireo olombelona reto fa aminany mpanota henonareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ny ary tsy mahay manota tsy nonareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta terre ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe le tenina devoly zany ny tianareo henona asakasaky nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy renao ilay zanak'isy reny oe Jérémia 31 31:10 meno ny teniny avay ianareo jentilisa io zany hoe nareo jentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avaty izy ny afaka nohitra an'izao zany ny forsa ny dadanay zany dadanay Elia ava dadany Elia ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zao ateny amorontsiraka ny lavitra etrehtra any ataovy maino ty teny ity ka ataovy hoe izay nampiheliny Israely no aoko anango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny zay ianareo rehetra zay nampihelin'ireo Israelianareo avy irenareo amin'ny taniny io voabaiko amin'izay ny Amerikanina mihitsy moa koa zay no atao ny hoe Betsiosy savant Israelianina savant zany amin'ny faritiny Amerika Rusy reo manana daholo reo pays occidental nareo anisan'ny zany na ny anglisy raha manana frantsay manana ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadinany zareo satria tena be savant reto Israelianina reto zafa misy zany ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny taniny reo dia ny Amerikanina mihitsy no anarana namerina anazy tany amin'ny taona 1822 naveriny Amerikanina ny Israelianina tamin'ny alalan'ny roplanina tamin'ny alalan'ny sambo zareo otanina moa tamin'izany no tena izy na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord ina teo OTAN izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo ny lohalarana ny Amerikanina ny anglisy ny frantsay ary ny Allemagne reo moa zany miaraka taty orina taty zany fa mbola misy koa ny Espagnol mbola misy PDP zany mbola ao anatin'ny groupe ny OTAN PDP zareo zay ny ataontsika ny hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mizoatsika miteny zao reo fa ny leader dia ny Amerikanina ny anglisy ny frantsay reo no tena numéro 1 dia efa nampiny Allemagne moa zany ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny taniny tamin'ny taona plus 1822 alan'ny Amerikanina ho any voalohany dia ny frantsay dia ny anglisy ireo no tena lohalarana ireo ny Allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo ndray taty orina zava-nisy tsy tia Israelianina reo fa saingy anatin'le groupe ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina voabaiko izy tsy mahafantatra azy zany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany tsy nahafantatra azy zany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany i George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 90 sy 91 tanoany angamba le zay sy tadidiko navitana nafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoa zay tsy le daty tsy tadidiko moa fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io nanafika tany mihitsy nisy satria tena tezitra tamin'ny Irakianina fa satria am'le hoe mamono ny Israelianina atratraty teny ty hoe ambe mitaka
fiandry ondry ny ondry mpiandry ondry ny ondriny zay de voatery tsy maintsy miady am'izay hita mitady anao an'ny Israely any mba Andriamanitra izany navitany telo zany ka tanteraka ny teny ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikana tsy am'teny zao ary matahotra eo anoloany fa eriary no teny hoe tsy matanjaka zany io fa ny tena matanjaka eo iny Rosia ny matanjaka eo ary anisan'ny nampomeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany fa misy olona commentaire io le fampianara ianao tena olona tsy mahafantatsy n'iny na olona vendra na olona dondona be zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikanina zao hoe iza koa no resy Amerikanina fa zareo no tranga ho resy Amerikanina reo tsy aresy Rosia zany hoa io tsy maresy Rosia zany io rehetra amparany de zay ny marina ny Andriamanitra no tenen'izay ary zay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresy Rosia zany io za mitazona ny teny daholo izatsika ny teny fa mbola mipimoka le zao de io tokoa ny Amerikanina zay tsy malala ary any amin'ny Joe Biden ankehitriny de miaro ny Israely any anisan'izany koa na Kamala Harris ary na i Donald Trump zay tsy fantatra izy amreo no président de efa samy teny fa mba hiaro ny Israely any nataony zany hoe voadidy daholo zany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israely any fa misy ny tsy tia Israely any ho avy eo tsika fa eto aloha de hitatsika ny fataterany teny fa tena miambina ny Israely marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron zay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velonay ataony Benjamin Netanyahu mitaraka Libanais ny azy ao misy bazany zareo Liban tezitry Emmanuel Macron efa io nefa miadiady ao nay aloha tena raha be ny sary ty nefa reny le baiko mandeha ambeny io de ny Amerikana moa tsy mety miady de tsy hita Macron zay atao satria le namany rehetra momba izy rehetra hitsovalanao sarotra zay le hoe problème géopolitique internationale zany de voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia de tsy maintsy manginy ianao tena izy zay kotratra n'le pression teniny dada Iava tsisy afaka miala amin'ny teniny dada kio e fa tsy mifantatra azy zany na reto amin'ity tontolo zao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io de misy sasa de mirediredy am'le miaraka amin'ny Jesosy de hoe tonga ny farany zao tontolo zao de resaka Israeliana sy ny anany le zany ny fiafarany zao tontolo zao mbola resaka hafa mihitsy zany zata resaka hafa zany mba zao fampianarana ataoko zao no mamaritra an'izany fa aza miazaka azy nareo aza ve papa ny biby ty ny tenena ina zao dirahan'ny papa am'ty resaka ty zany zao de tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo avelantsika iny hoany sady diso be za tsy teny zany teny le mony daholo zany teny zany samy retirety nadala any tsisy marina ray any atsoetsika ny teny ka rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy inona zavatra nitranga arabo no mipetraka tao ko eritrereto tokoa moa ko tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822 plus 600 jusqu'à 1822 1200 ane zareo no mipetraka teo ahoana ny fomba nigotanandreo tao niza rehefa navita mosquée tao Jerosalem mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany be ny Jerosalem io atao ahoana no manombotra andry zareo satria raha ongotana ny arabo de miongotra ny mosquée tsy maintsy hoe sorony Israeliana le izy ko iza ny afaka anao an'ity sary ty fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava nefa le Israeliana naverinao amin'ny tany ina problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa 200 taona izy nipetraka tao de zany mahatonga an'io problème hitatsika eo mandraka andro any ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana ny arabo tsy manaiky zay toanany Irakiana zay poteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny reny ny mpiaro anazy reny mpiaro ny arabo palestiniana sy ny karazany zany noho ny Amerikana de ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be satria zao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany tezitra daholo amin'izay ny arabo
satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny israelianina fanatanterana ny teny dada iavasa ny marina noho ny amin'ny baikony tamin'ny abrahama hoe karanakao ty teny ty dia tsy misy averiny dada iava io satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny israelianina mbola mavy ianao fa tsy io dada iava io n'andriamanitra izy aminareo izay mandray any mbola samaly fa tsy andriamanitra io iaiava io io andriamanitra abrahama io ary tsisy mahay an'izany histoira zany angenareo ajereo io teny io niteraka problème entre ny israeliana sy ny arabo zany dia io erahantsika mahita io ny problème ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny irakianina sy ny iraniana ary ny arabia saodita zay tena arabo tanteraka mihitsiny ary ny tena marina no silamo dia miainga avy any miainga avy eo amin'izareo arabia saodita ry zareo tena teo silamotany ny originalina zany mpitariky azy zany ka eo anatehany zany sary rehetrarehetra zany aza dia izay no natonga ny tafeny amerikanina ny irakianina mba tsy hatonga anazy amel'ny israelianina amin'izao indray aprisienina indray ny mikolaka iranianina israelianina ifandona amin'ny iranianina izay ny sary misy ankehitriny satria efa tena lololony ny israelianina moa zany dia efa midaroka mpona tsy akijanona izy ny israelianina dia tsy mitsahatra midaroka an'iny daroka ny iza moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darony eo zao ny libanais mbola tafiditra eny tamin'ny israelianina any ambonimbony akeikeke kokoa ny siriana atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo izay indray moa syria tena misimitsy ny syria ary tany abrahama noho ny vahiny iny koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsy ny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa be sy ny dada eva dia voaroka dia tsy azo mifiry-tsony ny tany fa naverina tao ihany izy dia io amin'izay no mahatonga ny israely misetrasetra satria le tany any zareo tokony hiverina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy hitantsony renovarana azy na ny amerikana tsy hitantsony izy atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy taranaky abraham tsika izy moa miady ho taranaky abraham amiresaka ismael nefany ismael zany tsy arabo egyptianina zany ismael zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary taranaky egyptianina zareo amin'izay jaraka hotely any misy ho miady an'izany afatsava mihitsy nefa tsy arabo zany ismael mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismael efa aveo dia nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismael zany tena egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismael fa tsy hoe koa ny arabo ismael da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsy ny arabo slamo mapa fa ismael tena hafa mihitsiny izy fa ny fivavahana mety ika amin'alana fa tsy arabo ismael afaka jerevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amin'ny sefer tora fa ny sefer tora dia miteny mihitsiny fa ismael dia nanambady vehivavy egyptianina ka nitarana zany egyptianina daholo ny dika zay mazava ho azy zany ka eo amin'izay sary zay zany tenako amitsika hoe niteraka olana amin'izay ny fivadian'ny israelianina amin'le tanina ary olana be mahatsiravona manakandroany dia amin'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe ambendro dia reo ny miambina azy vo tsika miteny zao reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny indray mandeha ty ambadika aty fa miomany ianao ry israely anina fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty izy tany ataona moins 600 tany ho any izy io
fa ny teny endrika manaraka anay dia tatika tamin'ny taona moin 400 teo anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany nisy ty tantara ty indray hoe nivoaka indray ny teniny mpaminany fa ho avy Israel nafika ny ho avy Rosia nafika ny Israel izay indray ny lalana napoka ny dada Iava dia satria ho avy Rosia nafika ny Israel Israel miaraka amin'ny Rosia satria tena manafika ny Israel mihitsy Rosia dia zareo avy any amin'ny farany avaratra nga mavakitsitsika izay satria dia tsy lava loatra ny fampianarana satria ny andro efa mialina mety te ataovy daholo nareo vakitsika any boky ny Ezekela vanao amin'ny telopolo eo amin'ny 5:10 vakitsika Ezekela 38:15 vakitsika amin'ny 14:15 zay de 16 de 17 zay de 18 eny aleoaloha amin'le posika de fampiatsika izy ty manomboka 14 sy ny 15 sy ny 16 ty Ezekela 38 14 hatramin'ny 16 ho aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo ho amin'izany andro itoeran'ny Israely olo-komandro faizay izany dia tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lampesampitsampina zay zany nomenan'ny Israely ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka io hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao amin'ny teny frantsay izy io dia any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisa fa zareo any Rosia zany resahana zany afaka mijerynareo anatin'ny windy ity jerynareo anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeriny ao avaratra dia misy soratra hoe pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijery nareo afaka mijery eo amin'ny mapy sakonareo dia mety misy rehefa mipahatra ny Rosia nareo fa mety soratra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany dia ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingitsovaly dia olona marobe sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao hamelon'ny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo sady ary hoentiko hamelon'ny taniko ianao mbo ahafantaran'ny firenena rehefa miseho masina hatreny ao amin'ny ataoko aminao rogoga amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadona ao anatin'ny paramitsika efa amarana azy tsika zao dia hiakatra Rosia lay goga hojerevantsika hoe hamelon'ny tany ny Israel izy ty goga ty andao vakitsika ary amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mahafampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havanana hoe ry zanak'olona manamfia ny goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala ary maminan'iny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakan'ny Rosia sy Meseka ary Tobala mpanjakan'ny Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisa fa reto zareo kaiky Moscou ihany zany tena tenena zany misy taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazany hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobito amin'ny faritra ny Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io hoe ary ny dadabe ny Rosianina dia Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianarako koa zany hoe tena adaladala mihitsy lety Ukrainiana reto mandeha makany amin'ny faritry ny otanina any dadabe ny Rosianina reo amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny foronan' zany Rosianina zany voalohany dia atao Ukraine
fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy inona russe de inona filaza anazy russe de Kiev fa ny russe de Kiev zany capitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena rosianina mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany fa saingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nankare amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena russe de io Kiev io tena russe ary zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena teny tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rosia zany ty Rosia io ny tena Rosia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rosia zany andeha nafika Israely mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rosia na ho tiana na tsy tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany hoe jereo tsara raha may histozy hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany areo tsara ny histoire reo rusianareo fa ny originareo nge tao Kiev fa ny tena originareo nefa jereo ty Kiev adaladala hoe andeha ho an'ny Amerika trokotrokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao démocratie de iny koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rusiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy nle sara ary ny Amerikanina moa de hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavan-kanina nefa de mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teniny Eliaza teny dada Iavasy Osoa ka ataovy hoe zao ny lazainy avatompo andiny fatelo re Ezekila 38 indro avy amelanao ary goka mpanjakandreo sisy meseka tobaty ary hitarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra de ny soavaly sy ny mpitaingitra soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mpain mitantsavatry zay ho avoakako tao anao ina mahatonga lay Rusianina tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy de tapitra ny androny zay io problème io tsy misy maharesy Rusianina zany fa tena firenena adala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany areo foana zay niteneniny ely ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ke tany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ne kasetiny zao zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona le fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny 20 taona lasa samy nivoany zao teny zao de zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy le président Boris Eltsine président Rusiana izy no tarika ny état russe voalohany zany de nifandimby tamin'ny Dmitri Medvedev angamba ny zay tateorina de niditra am'izay Vladimir Poutine am'izao tsika miteny zao zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rusiana tamin'izany de niditra Boris Eltsine de teo de dimiasan'ny teo Medvedev mihitsy angamba izay de nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine am'izay tavela zao zany ny sary misy tao Rusia de io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'le hoe vovomafy be tao am'le nanjoana azy de mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty de ao Rusia ary ny anarany de Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena iny amin'ny tomobile anareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra ny président Poutine nareo fa misy any zany sary teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jereo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina am'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa okaroa raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao de anao sahirana koa mianao zany aza mikaroka zavatra tsy zakany lohanareo fa tsy mety
fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy any tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady de rava daholo zay etra hitany de tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombelo ihany io raha maty ara matesa ravana ary faty any valeo maty rapitro zay maty androany ohatr' izany koa io sary io zay no mahatonga re taritana mivalany rano fa iny le olana am'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israely inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao tsika miteny zao a de efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa mbola aza ny teniny dada Iava malaky zao ny tenen'ny dadako Iava ny Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazaiko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny kirisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny persiana miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana de Iran zao tsika miteny zao io iranianina io profony zany androany zao nareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatenina fanandresaka raha nanaraka vaovao nareo tandroany de nahita an'izao fanambarana zao nareo fa Andriamanitra président Rosiana Poutine de no fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iranianina de zay anampiny iranianina tahaka ny anampiny amerikana ny israelianina ozy izy zay koa anampiny izy iranianina izany hoe mivaky roso tsara zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique ary 90% ny arme atomique de ao am'zareo anakoareo de ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana neny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana neny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky miady amin'ty taninareo tiky rezo sary io fa ny ilazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idera mipapa ny bibidy mihitsy nda mizo hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianaram-bazana fa de mba réalisation ny ty teneniko ty de juste manazava aminareo amin'izy hoe ino hoe ty miaraka aminao ny persiana tamin'ny 2003 ny teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany de mbola tsy hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avy voana ratra tamin'le ino moa tamin'le napotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malemy botaka le Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iranianina zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany de efa nahazo baiko ny iranianina tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoany reny nahazo baiko ny iranianina hoe atao fitaovam-piadinanao de iny ny iranianina nanao ny bomba atomika an'io ary mandraka androany tsy vitany amerikanina ny ravanazy satria baiko ny Eliary izy avy any amin'ny dada Iava sy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iranianina manana bomba nucléaire ny Iran am'izao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty reo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy ny zany iranianina zany abara amin'ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine le teza nafantaranao zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga ny Poutine sarotiny vengy hoe kitikitihana io raha tsy miady tsika izy Poutine ko ny bombany kosa ny veny kitikitihanao teknolojia rosiana io naova an'io bombany iraniana io zay no mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone sahedy drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy de manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iranianina ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy nanao fanambarana Andriamanitra Poutine ombaly ina tsy afaka maly hoe zay de anohana ny izy iranianina karaha misy mikititika anazy de ho avy zay kanefa ny tena marina nisy soatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iranianina sy ny rosianina dikan'izany mipetra tsara ianao ry israelianina fa tena potika mero ny fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikanina zany satria maninona
tsy afaka miady an'io teny dada Iava izy ary vao baiko hoe ambeny ny israeliana vao baiko anie izy ka raha dada Iava miteny retinay no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy mangina ny israeliana oriana kely eo ary tonga ny andro ny anginanao ry israeliana tsy maintsy mangina ianao baiko ny Eliaza any avy any amin'ny dada Iava Joshua tindriko tsara baiko ny Eliaza avy any amin'ny dada Iava Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy e daoary miaraka aminao zany rosianina ny iranianina ny etiopianina jereo ny etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa ny matanjaka no rosiana tena mba fahanambanina kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine ny be lehibe dia ahoana moa mampatanjaka ny sinina aminareo ary zany sinina zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 ilazana teknisianina fa tena tapaka ny internet RTV Joshua Malagasy tapaka mba tokony jerevana kely miaraka amin'irety rosiana rehetra ny etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina dia iverantsika mahita eo misary misy ary ny libianina raha tsy diso mbola volanao marsa ny libianina miaro an'ireto arabo palestinianina reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny an'le inona moa le hoe famonoana arabo palestinianina famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany ten'Andriamanitra anie zao e samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra tsy mikisaka ty amin'ny atsinany taranakitogarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramilana reto dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomana araka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary oeka anao no mpitarika azy lozika be hitarika amin'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikanina tafaraka amin'ny Poutine doreka zao ny afrikanina tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena afrikanina efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikanina dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Etiopia solotena ngereo e vitantsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le hoe BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa nifohy be ny firena mikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny e zay no toe ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra miainga amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany no menasina lefany hoe efa mikitika iranianina reo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany ianao tonga n'io sary ratsy be io e ary ny zavatra eo zany dia efa nalefany Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefany an'izao fa efa nalefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy ady nalefany tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 ama nalefany any tena efa meratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra tao zao hitantsika voamarintsika io izy zao nanapofa hiaraka iranianina sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur-ny Joshua Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io mo ny teny efa nandy zareo ny afrikanina fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy
io ilay biby ity. Voilà la bête, c'est Russie qui est la bête. The beast is Russia. La bête est la Russie. Zava-doza ange ty miandry tatao ty e. Zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona. An'izay ty zatra-mitranga ty, ary zay tsy manahaka any antsony ny bomba andeha. Zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io e, efa manakaiky io a, fa tsy lazako hoe fa hipoaka. Saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha. Mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha hoe azo. Zany zao mbola mampiasa mafy ny loka mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'ireto olombelona tsy mety miheno reto. Sady be loha mafy loha tsy mivaky loha. Zay ny tokana hoe tena tokony mba azira kely dia mandeha loha bomba ho bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina amin'izay rehetra. Hoe tena marina ty teny ity. Rehefa afaka andro maro dia ho tadiavana ianao raha mbe any aparany. Rehefa tonga sany para dia ho karoana amin'izay no avianao aty. Ary tonga izay karoka anao ry goga. Eliany lehibe an'izany. Amoakanao tao. Amin'ny fomba manao any, vitanareo ihany ianareo eny tsy te hihaino izay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoiran'izany Elia zany ny tena marina. Jereo toy ny fahatanterahany teny, Andriamanitra izy mba navitana anao an'izao. Ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny izao mba mitsangana kely raha mba navitanareo zay hoe lazareo fa Andriamanitra nareo any. Mba ataoko mitsangana manao an'izao teny izao. Dia toery io teny io. Fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao nampitondrainy any Elia. Satria izaho amin'izay no manazavatra mihetsipiny hoe izao ny mpandehany. Ka eto zany tsika dia mahita hoe amin'ny andro farany dia ho tonga izao sary izao. Zava mitenao fa miditra ny andro farany, io amin'izay mikotana daholo ny zava-drehetra. Satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana, miditra tseritra amin'izay zao Russie izay nalemy tany amin'ny 2003 zany. Saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby. Ianao no tena biby farany indrindra amin'ilay biby fahavalo voalaza amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Sangana izy zao satria efa niteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana, miakatra amin'izay Russie teny izy a, miaraka izy ny Iraniana, miaraka izy sy ny Sinoa. Satria ny bokin'ny Apokalipsy 16 dia milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa. Izy moa spesialista amin'ity fanamboarana lalana ity mihitsy zareo. Dia mazava ho azy Apokalipsy 16 a. Andininy eo amin'ny 16 eo koa mba manizay sy tiso a. Tena moa zany izay. Izy amin'olo le hoe andiny fafilo misy iny le hoe Apocalypse 16:12. Apocalypse 16:12. Ary ny fahenana nampidina ny taongoveny tamin'ny Eufrate ho lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalana ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-magelona zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ange zareo tatsinanana ange dikan'izany. Zay no mahatonga hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka hiaraka daholo ireo. Russie ny lehibe mitondra azy. Ho aiza izy ireo ao amin'ny 120 ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramagedona ireo. Io Aramagedona io zany atao hoe lohasan'i Josafata ao Israel io. Le ara tendrombohitra dia Magedona Megiddo. Tendrombohitra Megiddo izy ao Israel. Tany ngeda be malalaka be mihitsy izany tany zany. Mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy. Raha ny angona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara dia tery an-tany Tanarena ary 1 million isan'ny olona teo. Dia ampitombo 200 fois amin'izay zany ny alehiben'io tamin'ny Aramagedona io. Fa mazaka 200 millions. Satria nisan'ny olona voangona amin'izany zany araka ny bokin'ny Apocalypse 8 dia 2 alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions. Anoany ny voangona eo ny zava-boary ifandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany. Dia taritiny goga mpanjakan'ny Rosia. Io sary mandeha daholo ny sary io. Izy ho any Andriamanitra navita ny teny ohatran'izao.
ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny bokyny apokalipsy izany ohatra tany amin'ny lan 0 tamin'ny lan 70 tany hoany lan 90 moa ary ny fanambarana zao sarina dia bokyny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany hoany fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 nde zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abrahama mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibi galina papa ny bibi zay fanteky izy aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota ko fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika any avy nefa fahotana hitovizana ihany fa tsoa ny erana marina ihany dia nareo saminareo any zany teneko zay ametrety am'izay tena izy za tera mitenareo misy tanteraka ingivo teny jireo ny fiarahan-drosy sy de hoy ny sasany hoe Russie Poutine zata misolelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane fa ivenareo fa moramora aminazy moa mahita an'io tany domodomo tenin'ny Ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to vonona malemy tsy vonona mamono tsy tany mihitsy anaovana le dadabe ary moa tonga dro menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany iny présidentka iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsy rehefa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le teo hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha nytetea tany fa Andriamanitra ny lantilanty izy de Andriamanitra io izay any aminay any ary Andriamanitra Jehoshua Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanty rehetrarehetra izy de ny enjely tsy omby an'alina tena miliara ny sasany enjely lantilanty mahafinaritra be voninahitra ho an-dadamaraka iava ka izany telitra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho ataoko vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary aratra de aratra zay rehetra mivesatra anazy mety hoe mivesatra zany de hoe lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy de te mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra treo ny lohany any koa double chance zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatonga ny teniny avy ato tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe tesy indrindra tamin'ny razanareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazay ny ava tompony maro miverena amika ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo kosa ho iava tompony maro ore Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 teny 2 teny 3 teny faminanina avy tamin'ny ava sy amin'ny Israely ho iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fandrenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandray fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tadio ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io mitezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao amity adalana mbola be famalina ty fa fonjio io fanahinao io
tsy misy fantatranao avy ange teny zao e na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola hiavina ihany enao ozany hoe ory eliambasatoana so ahoana ary zay lazy anao fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omena zao hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve enao fa raha vola miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy anao fa nenjenao koa zany nefa mbola lava vola zany ange le olona miverina vovoky fa ny zatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba vonjeo le nefa na tsy haiko tsony miteny aminareo zay sa mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema koa apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina dikasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatran'le leko voakapoka reny de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky e fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely any miomany ianareo ry Israely any rehefa mampiteny mampitandrina anareo ny ambassadeur-nareo soa Elia miomana ianareo ry Israely any fa tonga ny andro anaovana fairanao anareo am'izay efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ny olona zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny am'le nosy andro ny lalàna de zay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy le nosy Madagasikara ary am'izany am'izany Jerosalema de ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo zao mity Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy laovana ny Israel ka ry zareo koa tratran'le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany de miboto an'le tany nefa izy am'io mpanota izy am'io namono any Yehosoa mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana fahotany olona mpanota reo miboto reo miverina amin'ny tany reo de mila de aman'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala de tsy maintsy mandeha na de mpanota azy taka Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Iava nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny hoe ndanina makany Israela de tafio ny Israela lazain'ny dada Iava malalako fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy de ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny de mandeha daholo na de voly azy rehefa irany de tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azy ko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dada Iava io no mibaiko e zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko de tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao nilina mihitsy ty zay natokana am'teny hoe mba mitsangana re tsy Andriamanitra nareo rehetra rehetra any ka alefaso mba hifandona am'izao teny mandeha zao alefaso mba ho hitatsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga any point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikanina vaky loha mihitsy reo problème hatrany amin'ny rosianina ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakiana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy ny sany israelianina zany satria le ady miteraka problème amin'le firenena lasa me mahantra me mikorotana me mipoka atao zay tsy tokony hipoka rehetra any kira tsy fikorotanana manderan-tany fikorotana ngeny afaran'izy zay le aratra de aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy de aratra izy moa zao mameta mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa fatran'izany problème zany zao io ny teny Andriamanitra hoe aratra de aratra zay mivesatra azy lovaky itsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui à ce moment-là je vais parler de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy
Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivetsatra anazy dia ratsy. Zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratsy. Tout ce qui voudront la soulever se blesseront. Zay rehetra tia hampisandratra anazy dia maratsy. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Iava misy ake miady amin'ireo tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada Iava angeleo ary. Ka zay rehetra tia hampiakatra anazy no hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy, mba hampiakatra anazy. Dia maratra zay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy izao mponao an'izany. Miezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany rehetra. Ny Amerikana nge manao an'izany. Dia izao teny dadanay Iava aminao ry Amerikana. Tsy fantatra izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy mety maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaina kaza. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany zao tsika miteny zao. Tariky biby rehetra rehetra zany. Tsisy afaka mihetsika intsony nareo. Andro ny fiafaranareo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pareil mihitsy. Ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia hiazakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikana anareo. Satria mibata anareo ny Amerikana dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikana dia ratra ireo ny Amerikana. Ary zao tontolo izao avy amilanao ry Israeliana. Tena ny adalany Amerikana daholo mahatonga an'ity zavatra ity. Ry Amerikana raha mahafantatra anao ity zavatra ity janony ianao kanefa impery any teny taminareo ihany efa nampianatra tao anaty teo. Ady lehibe farany ity miakatra ity ary aratra dia aratra ny Amerikana. Vovona ireo Amerikana vava moa nataonareo tamin'ny tao anatin'ny YouTube atao. Hitantsika eo ny toy no andeha fasako teny nareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny teniko dia miverina mijendena efa ampianarana. Fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitantsika ny toyny. Jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miara-miana zao nareo. Ry Amerikana. Teny dada Iava ange tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo. Ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur ny USA Eliane no teny izany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votokoa nareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony profon'izany problema manjoanareo. Vola alefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge izany teneko izany hoe tsy hoe tsy fitiavana ho azy ho teniko izao fa tena fitiavana. Fa manome conseil ho azy hoe mba miverena amin'ny dada Iava daholo amin'izay fa teniny nge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo. Ary miteny amin'ilay monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana hiverenareo amin'ny dada Iava zao. Oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo. Fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Jereo nanaovan'ny Israeliana fafahiny e. No izany tena mamerina miteny aminareo andro ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada Iava sy Joshua amin'izay. Fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na hoteny na tsy hoteny. Tsy maintsy potika izy, tsy maintsy rava izy. Io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e. Ho avy ny fijalinareo ry Amerikana. Miomaly nareo fa tsy maintsy mianjera aminareo izany teny izany. Tonga aminareo izany. Ry Anglisy, ry Frantsay, ry otanina rehetrarehetra. Jaly nareo tianareo mihitsy ilay mibata ny Israel io zao. Vonareo. Ary nareo Israeliana. Ho avy amelanareo sy tontolo izao. Izao tontolo izao mihitsy nge ny amelanareo fa tsy izy. Saingy amin'izany fotoana izany hitady ny Iava sy Joshua amin'izay nareo. Satria nareo vao tena hitady. Hitady an'ilay ny volonareo teo amin'ny hazo fijaliana nareo. Ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty. Zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planan'io Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony. Dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany hoe zay koa nge tsy manota intsony. Zay raha mivavakindimy isan'andro ny sasany. Fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ilay andro anankiray. Ary maninona mivavaka foana mba hibebaka foana. Ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 500 ny sasany. Inony ty?
nga ny andriamanitra abrahama miteny hoe manambadianao mihoatra andray. Ny andriamanitra abrahama dia niteny tamin'ilay mpamina ny farany hoe aza manota intsony, zay ny teny. Ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota, ahoana ianao amin'izany? Aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova ilay anarany hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafaran'ny teny endry mahita nylozaka mery dia dala mandrosika avoa. Mirary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko izany ary sambo tonga saina. Samy tonga saina satria efa tongotra ny fotoana. Efa akaiky dia akaiky ny fanam-potena anareo, akaiky. Efa miratsy be ny sary mandeha. Zao ny Ukrainiana efa rava ary. Ary io tsy maintsy rava, Ukraina tsy maintsy miverina andreo io na tena na tsy tena. Ary lasin'ireo Ukraina miverina amin'ny Rusy fa adaladala mamono olona fotsiny tsy amin'antony. Mampifaly devoly fotsiny. Devoly nge faly amin'io mamono olona io. Tena mampareny mihitsy. Fitaitra mihitsy ilay président maneran-tany mampiady olona fotsiny. Inona ny antony? Zao ny antony. Ka contrat amin'ny devoly io. Tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona. Zany mahatonga ireo tsy mivaky lohan'izay maty zany. Tsy arian'ny président zany. Ka contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoan'zareo ny rano. Le devoly tsy maintsy misotro rano. Dia zany mahatonga ireo tsy mivaky lohan'izay olona maty eo. Alamy fotsiny. Tsy taitra mihitsy ilay président amerikana tandry amin'ilay be loatra ilay maty fô zay. Ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy ilay faty hoe fô zay efa be loatra. Ianao hoe mahafantatra hoe be no maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty. Tsy afantaranao zany. Be amin'izay ny maty aza miaty soa fa efa be ny maty. Voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve? Aparelo nge le toe-tsaina anan'ny filompera eto ambony tany hoe ampidiny le olona. Maty amin'izay ny olona dia tsy taitra amin'izay zareo tena oka efa be ny maty. Zany tena milaza mihitsy hoe ny rana zany zareo amono olona dia efa afa-po amin'izay le niraka anazy dia oka efa be ny maty. Henoko izany teny zany. Tena henoko izany teny zany nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka efa be loatra ny maty. Tena hoe ary ny président maneran-tany io mampiadipiady ireo tovy daholo ireo. Zany ilazako hoe ory président maneran-tany no miverina amin'ny Erosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka miverina. Tena tsoko daholo nareo tena oka izay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy nareo. Tena miteny nareo tena fitaovanareo ampianarana ny devoly mamono olona fotsiny nareo tena. Vitanareo famono olona amin'ny vola sy ny teo-botsina be ny paosinareo dia maty amin'izay ny olona dia sy tena tena oka izay fa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo. Tena mampahinana izany fiteny zany efa dia misy zany. Fa lehibe zany. Ilay mpamorona ilay mpanamboatra anareo mihitsy ny malemy mahita ny anaovana anareo. Tena mampahio. Eo dia tsy maintsy fanam-potena, tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety henan'izao maro zao nareo dia tsy maintsy ho-potena na eo na tena tsy tena. Ka mialohan'izao fanam-potena efa anjonareo zao dia izay no mahatonga na miantso hoe miverena aty amin'ny Erosoa. Fa mandeha io teny fanam-potena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy tia. Biby iny. Tsy maintsy miakatra iny biby anankiray iny ary tsy maintsy andravanao iny Israely. Tonga matsy ny farany. Ny endry mahita ny lozaka mery ny adala mandrosika avoa. Amin'ny andro farany no tonga izany teny izany. Tsy io izay raha antsika mahita. Miditra tanteraka ny famaranana zao. Fa aingany mba ianareo izay mandray ana amin'ity indray mitoraka ty mba hitodika anareo e. Mameno ny teny nely anareo fa tena maty eny ho anareo. Zao nge ny zaka efa hita amin'ny maso hoe dia mbo tsy tonga saina ihany ve nareo? Asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy. Maiza miaina, maiza miverina. Vavakintsika. Dada malay avao, voninahitra no mandrakizay. Ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjena ny olona rehetra zany. Fa natsoko tamin'ny alalan'izao teny izao dia naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mba tonga saina. Fa lasa fitaovan-demonina daholo ny zavatra etrrehetra amin'ity tany ity. Faly mihitsy ilay tsy hisy ianareo mihinana ranon'olona fotsiny mihinana aina. Zany rehetra izany dia mieritreritra mantsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty. Ny olona matiny dia mihinana aina be dehibe izy dia hiverina fa afaka miady aminao ireo. Ia ho soa. Tena tsisy saina.
tsy saina mihitsy ireo fa le olona tsy tonga saina Jehosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao hoe mataovy tonga saina daholo amin'izay reny ny olona Jehosoa sy Tata Maria mba hiverina hitodika ho any aminao, mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io, nataonao mihitsy n'ilay saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinga ny teny mamonjy anareo. Dada Iavasy Jehosoa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany. Lanta misy anao, ianao tokony io lanta io, tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao forcé an'izany. Pila moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo. Zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana io ka miverina foana efa tsisy ninona eo am-pelantanantsony izy fa hiatrika anao zay Dada Iavasy. Zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona Dada Iavasy raha mbola azo atao. Tena maty le olona, tena vonoiny le tsisy sain'ireo mihitsy le olona. Le olona koa tsisy saina koa dia tena rarotana dia manaraka. Zany mahatonga ny Elia mangataka Tata Maria fonjeo ny olona mba ho fonjy ihany. Ka tena maditra izy, tena maditra sy mafy loha izy, tsy te halala izy sady tsy te hiaino izy, enazy ny azy ihany. Fa ianao dia ianao rery sisa mahavita mamerina ny sain'ny olona Dada Iavasy sy Jehosoa malalaka. Avereno ny sain'ny olona mba hitodika ho any amin'izao famarinana izao. Fefa tongotra loatra ny farany, efa hifarana ny farany tena izy. Fonjeo ny olona Dada Maria Iavasy, fonjeo ny olona. Zany ny fangatahany Elia aminao, fonjeo ny olona. Meo saina izy hitodika ho any aminao, meo saina izy hiveriny aminao Dada Iavasy, hamonjy ny fanahiny satria ianao no nanome an'ilay fanahy. Izay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao, ianao no nametraka an'io tao. Ary rehefa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao. Fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina ilay fanahy, tsy misy fanahy-mpanota zany ka voavonjy ho any aminao zany. Fa dia mitsipy eny amin'ny elo daholo dia ary ny afarany lalana dia ny afarimy rehetra hafa mihitsy. Zany mahatonga ny Elia mangataka hoe ampio Elia manavitra daholo, ampio Elia ary meo saina sy fahendrena mba haikariko an'ilay olona hiverinao any aminao Dada Iavasy. Voninahitra anao mandrakizay dia maneho ny voninahitra any amin'ny teny mba tsy ho tafaverinay mihitsy izay teny zay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy mba hibebaka izy ka ho tsinaka voavonjy Dada Maria Iavasy. Saotra betsaka anao zany fa tena mihaino ny tenika ianao ary mbola hiaino ray ianao ary tena hiaino izay ambarako ianao satria avy any aminao daholo. Amin'ny anaranao Jehosoa anao izany mivavaka rehetra izany any amin'ny Dada malalaka Iavasy. Halleluia, amen. Dia izay ny fiarahantsika indray tamin'io dia miraha soatsika samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray ary no zay efa resy lahatra misoratana arana mibatisa amin'io WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le telenay kely be ty moa za lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy. Zay zany no tondareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98. Hoanareo izay mihaino amin'ny radio internet no mahatonga ananteny izay. Zay fa dia miraha sotriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho amin'ny-batisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution-nao mihitsy intsony io e. Zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba adika kely angamba izay teknisy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanana izy fa le fandikana koa sy mba ataoko tsara. Malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy maheno dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraha sotsika samy tena soa.
fao am'le vahiny kosany a de ataovy tsara ny fandihana teny a mba ho raisiny vahiny a miteny zany de ho amin'ny manaraka indray a tainao so atao a